Fahameraba-tsika tsirairay avy indray tratra ity alatsinainy fa 9 volana janoary fifaliana hatrany ny mandray tsika izay tokantrano izay manaraka izao fandarana izao ny irina dia mitombo fitahiana sy fahalalana ary indrindra finoana amin'ny fanarahana ny tompo isika. Alohan'ny dirantsika ny mofinaina io dia vavaka isika. Andriamanitra tsara isan-danitra mbola misaotra anao izay fa omenao izao fotoana izao indray ary nomenao maimaim-pony izany no foazonao amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hijery ianao mandrakariva. Miteza ianao tompo hiteny manoloana anay ary hankahery anay ny fomba manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mitahiry ny fahamarinan'Andriamanitra ao an-tsaina. Nalaina ny Petera 2:1-4 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izany no natanterahany amintsika ireo teny fikasana sady sony lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa mandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao no filana. Amen. Didin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay ny mitahiry ao an-tsainy ny fahamarinan'Andriamanitra ary arakaraky ny hanaovany an'izany no hitombon'ny heriny sy ny fahazavan-tsainy mba hatakara ny fahamarinana lalina momba an'Andriamanitra ary hitombo ny hafanam-pony sy ny heriny rehefa ampiariny ao amin'ny fiainana andavanandro ny foto-kevitry ny fahamarinana. Ireo izay miombina amin'ny fahamoram-poan'i Kristy sy ny fahadiovany ary ny fitiavany dia hanampifaliana ao amin'Andriamanitra ary hanaparikany izany fahazavana sy fifaliana izany amin'ireo rehetra manodidina azy. Ampy hanetsika avy ao am-potsika ny fankasitrahana lalina indrindra sy avy ao amin'ny molontsika ny fiderana izay mafana indrindra ny fahafantarana fa maty Kristy mba hahazoantsika ny fiainana mandrakizay. Ny teny fikasan'Andriamanitra dia manan-karena, feno ary maimaim-poana. Na iza vonona ny anaiky ny fepetra noho ny herin'i Kristy dia afaka mitaky an'izany teny fikasana izany. Miaraka amin'ny haren'ny fitahiany rehetra izany rehefa mandray betsaka avy amin'ny rakitry ny lanitra toy izany izy dia ho azony atao eo am-pamakivakiana an'izao fiainana izao ny mandeha miendriky ny tompo hanaovany sitrapony amin'ny zavatra rehetra ka mitahy an'ireo mpiara-belona aminy noho ny ohatra izay asehony sady manome voninahitra ny mpahary azy izy. Mampitandrina ny mpanaradia azy ny mpamonjy mba tsy hatoky tena ka hoy izy hoe raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao ninninina. Rehefa mampahery antsika Kristy amin'ny alalan'ny fanomezan-toko izay manao hoe izay miray amiko izaho aminy dia mamobe izy. Amin'ity maraina ity dia izany teny izany no saina mba ho ao amintsika mandrakariva. Rehefa miray amin'ny Kristy isika dia miray ao amintsika izy dia mamobe isika amin'izay rehetra atao. Fa rehefa mandeha amin'ny alalan'ny fisainantsika isika sy ny herintsika sy ny eksperiansa izay mety hananantsika fotsiny dia tsy mahavita manao na inona na inona. Zava-poana izy ireny. Asaina izany isika handeha amin'ny herin'Andriamanitra irery ihany. Tsy hitoky amin'ny herintsika fa hitoky amin'ny herin'Andriamanitra. Aoka ho Kristy herinao, aoka ny fahazavana ho fahazavanao, aoka ny fahamarinany ho fahamarinanao. Amen. Tena tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo mampianatra anay fa ianao irery ihany no tokony ho herinay. Ianao irery ihany no tokony hitokianay ka ampianaro izay hitoky amin'ny teny fikasanao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saruvirei
miaro